ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Big Crystal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tsy ampiatrana fifidianana marina sekendrehetra ny son'ny lalàna sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy magaga raha manjaka ny disadisa indrindra aorian'ny fifidianana izay ahina ho tonga hatramin'ny korotana raha ny zava-misy amin'izao fotoana, hoy ny antoko marina. Tsy mitombona ny fitazoman'ireo manam-pahefana malagasy ny solombavambahoaka Masigula Mali noho ny fitarainana nataony momba ny famarinan'ny fifidianana solombavambahoaka any amin'ny distrika misy azy. Araka ny fanambarana navoaka ny Amnesty International, araka izany takian'ny firaisam-pirenena itiny amitsorana ny fanjakana azy noho izay tsy manara-dalàna. Any ivelany, Israeliana miisa 4 izay natao takalinaina tany Amasina no avitra soamantsara nandritra ny Opération Commando natao tany Nuisérira, tanàna iray ao afovoan'ny bande de Gaza, raha ny fanambarana nataony tafika Israeliana omaly. Araha itsika avetrany any andindin'izay. Alahady fahasivy volana Jona 2024 tomboka lasy tonga vavy ampitiavana trano itsy dia kontokatranao amin'ity alina ity miarabanao tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany vaovao politika avy hatrany no anomboantsika izany fampalalam-baovao izany tsy ampiatrehana ny fifidianana marina sy ekendrehetra intsony ny lalàna sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana eto Madagasikara tsy magaga raha manjaka ny disadisa indrindra aorian'ny fifidianana izay ahina ho tonga hatramin'ny korontana raha ny zava-misy amin'izao fotoana hoy ny antoko marina mikasika izay entiny Ivresha. Maro ny teboka mampikorotana ny fifidianana eto Madagasikara hoy ny filohan'ny antoko marina. Ankoatra ny lalam-pifidianana izay efa tsikaritra fa mandringa ka tsy ahafahana miantoka fifidianana madio sy ekendrehetra. Andinin-dalàna maro ihany koa no mbola mila anokafana ady hevitra tsy hatongavana amin'ny zava-misy ankehitriny hoy ny antoko marina. Fanaovana rajout be da be zao ohatra hitantsika izay neverina fa mahatonga ny foanana ireny atsotsika hoe ordonnance tamin'ny taloha ireny dia isorohana an'izay rajout be da be zay hoe mba tena leo ary mahatonga mikatona io listy io hoe misokatra izy aty amin'ny fanaovana le ralina na le hoe fanavaozana isa-taona ny listim-pifidianana dia hidina izy ao aorianany iny dia tsy afaka mandray anjara intsony raha tsy miditra indray dia isorohana an'izay nefa be da be zany amin'izao fotoana izao. Zany zany adevitra fanontaniana koa dia ny hoe ahoana ny tokony ho fihetsiky ny filohana androm-panjakana ao anatina fotoana ny fampelezan-kevitra. Zany koa tokony hisokafana ny adevitra satria no anaty lalàna dia hoe tsy azo atao ny fitokanana dia ozy izy ny aty amin'ny fitondram-panjakana hoe fanolorana ny nataonay. Aty amin'ny lalàna-pifidianana dia miteny hoe tsy azo atao manao fanambarana izay hiteraka tsy fitoviana amin'ilay kandida ka manome tombon-daha ny kandida hafa. Ino zany hoe ireny zany natonga hoe misy fanatsarana ny lalàna fifidianana mba hitovy lantsy hoe égalité des chances. Eo koa zany resahan'ny antoko marina efa hatramin'ny 7 taona lasa hoe ny fokontany dia tokony ho fidiam-bahoaka. Amin'izay fotoana izay izy manaja ny tsy fiandaniana amin'ny ady sy ny roa kokoa. Fa teo zany zao dia tsapa hoe nisy fitarainana be da be amin'ny fihetsiky ny tompona andraikitra ny fokontany izay efa tsy manaja n'izay fitany lany izay. Tsy filambotsara araka izany an'ireo mpisehatra politika sy firaisamonim-pirenena nitaky ny ijerena ny lalam-pifidianana sy ny tokotam-pifidianana nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ho hatrany ny antoko marina. Ankoatra ny fanomezana crédibilité amin'ny fifidianana atao, ny sorohana ny krizy politika toy ny mamofopofona ankehitriny no tanjony. Ny krizy teto amin'ny firenena izay avy amin'ny olana ara-pifidianana sy ny manodidina azy avokoa dia mila vahana izay zany. Ary io rehefa tsy voavaha
ny olana ara-pifidianana rehetra dia miteraka korotana politika foana. Ny olana ara-pifidianana io mety ho tsy voatery le tena fifidianana ara-baky tena fa le vokatry ny fahampiasana fahefam-panjakana na tonga ny tolona tamin'ny roa fitopolo ny mafy be ny fampiasana fahefam-panjakana taty ny fifidianana filoham-pirenena talohany iny na tonga fifidianana 1.20 dia tsarovy tsara le tolona 1.20 ankoatra n'ilay resaka hoe efa tsy fanaraka ny zava-misy intsony lalam-panorenana dia vokatry fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 7.790 dia nitsangana ny antsony hoe alliance démocratique raha tadiditsika tamin'izany nisy amin'ny manandafy Rakotondriana i Tsiozony Maranga iry Marjamarazana Bahiny sy ry Monja Jaune reny zany niarakaraka tamin'izany fotoana zany nanangana lisy dia lasa hetsy vahoaka ilay izy ohatr'izay koa tamin'ny 2 ary izay zavatra izay no mahatonga antsika amin'ny teny na ny tamin'ny 7 raha ny mbola hita taratra hoe disa ny fifidianana filoham-pirenena taty amin'ny taona 9 raha tsy diso any nateraka iny satria nisy candidat tsy navela latsaka fa nahazo lotama dia miverina dia lasa nesorena ny olona dia niangona le fahasorenana. Mitodika any amin'ny senisy ny ACC manoloana ny savorivory ankehitriny ny masonrehetra hoy ny antoko marina ho tompon'antoka feno amin'ny toy ny raharam-pirenena izy ireo manomboka eto ka ny fanapahana sy ny didy avoakany manoloana ny voka-pifidianana sy olom-bavam-bahoaka ihany koa no itsarany ny tantara azy. Fa tsy mitombina ny fitazomana manam-pahefana malagasy ny solombavam-bahoaka Masigula Mali no ny fitarainana nataony momba ny famarinan'ny fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ny distrika misy azy araka ny fanambarana navokany Amnesty International araka izany takiny ity firaisamom-pirenena ity ny amitsoran'ny fanjakana azy noho izay tsy manara-dalàna io nasaina mitondra antsika ny Antindinjay. Tokony amoaka avy hatrany ary tsy misy fipetrany solombavam-bahoaka Masigula Mali ireo manam-pahefana izay nisambotra azy tamin'ny fomba tsy aradrariny hoy ny fanambarana nataony Amnesty International. Tsy araka ny tokony ho izy ny fisamborana fa tazomina amin'ny fomba tsy ara-dalàna ihany koa ity solombavam-bahoaka mbola amperinasa ity. Ny raiky amin'ny 30 meteo raha iverenana tsy nisy didy fikarohana na fisamborana polisy zandarma manodidina ny 50 no nakankeriny ny solombavam-bahoaka tao an-tranony tao amin'ny distrika Tsiombe. Nentina tany Ambovombe ary tazomina amin'ny fomba manitsakitsaka ny lalàna araka ny tatitra ity firaisamonim-pirenena ity. Ny nisamborana azy izay tsy ahivona taoriany nanambarany ireo tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny distrika Tsiombe. Araka ny faneho-kevitra Tigere Chaguta talempartry ny Amnesty International ho an'ny Afrika Atsinanana sy Atsimo tsy mitombina ny fitazoman'ireo manam-pahefana malagasy an'ny solombavam-bahoaka Marie Jeanne d'Arc Masigula Mali no ny fitarainana nataony momba ny fahamarinan'ny fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ny distrika misy azy. Manitsakitsaka ny zon'ny fahalalahana amin'ny teny sy mivory ny fitazomana azy tsy ara-dalàna. Araka izany tokony avotsitra ireo manam-pahefana avy hatrany ary tsy misy fipetra i Masigula Mali satria nosamborona no ny fampiasany ampilaminana ny zon'olombelony ho hatra ny faneho-kevitra. Manaraka akaiky ny raharaha eto Madagasikara ny Amnesty International momba ity fisamborana ny solombavam-bahoaka ity ambarany talepatry ny Amnesty International ho an'ny Afrika Atsinanana sy Atsimo fa fitazomana noho ny antony politika no ataony manam-pahefana malagasy amin'ny solombavam-bahoaka Masigula Mali. Ireo endrika sy tetika famoretana ataon'ny fanjakana izay manosiosy ireo lalàna iraisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny zo ivezivezy malalaka sy isafidy ny fonenana ao anatina firenena iray. Araka ny voalaza ny fitsipika afrikana momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka na ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nandritra ny androm-pifidianana ny 7 meteo raha iverenana tsy fetezana sy fandikan-dalàna maro no niseho tao amin'ny distrika Tsiombe izay azo ny mpividy sary. Isan'izany tsy famelana ireo delegana kandidat telo amin'ny 4 hiditra tao anaty Profandatsambato sy ny fanatrehan'izy ireo ny fanisam-bato. Teo ihany koa ny famelana zaza tsy ampitaona isoratra anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana ary ny fandrahonana sy ny fampitahorana tamin'ny endriny maro samihafa araka ity fanambarana navoaka ny Amnesty International ity hatrany. Momba izay raha Masigula Mali izay raha tsy ahivona nandefa taratasy ho an'ny Praiminisitra lehiben'ny governemanta ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Voarakitra anatin'izany fa tsy voahaja ireo fepetra tamin'ity solombavam-bahoaka ity. Anatin'izany immunité parlementaire araka ny 770 amin'ny lalam-panorenana sy ny 10 sy 20 ao amin'ny 7 feny fampandehanana ny antenimieram-pirenena.
ity solombavambahoaka ny tsy ombe ity izay mbola manana ny fahefana feno sy misitraka ny zo mahasolombavambahoaka azy hatramin'izao araka izany mangataka ny lehibe ny fahefanam-panatanteraka amela malalaka ity solombavambahoaka ity ny filohan'ny antenimera-pirenena ahafany Maskola Mali manohy ny asany anatin'izao fivoriana ara-potoana izao sy amin'ny mahafilohan'ny commission genre et développement azy eo anivon'ny antenimera-pirenena araka izany vao hitsakitsaka ireo lalàna sy fifanarahana iraisam-pirenena fa tsy voaja ihany koa ny lalam-panorenana sy ireo lalàna velona eto amin'ny firenena. Fa manjavozavo ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izay nitoloman'ireo mpitolona ho an'ny tanindrazana tamin'ny fahafahan'ny Madagasikara teo ambany ziogan'ny Frantsay ho ny mpandalan'ny fomban-drazana tsy magaga hoy izy raha mihamanitra sy anjakan'ny korotana hatrany firenena noho ny tsy fanomezan-kasina ny fiandrianam-pirenena malagasy. Christian Zimby. Tsy tantaratra eny anivon'ny fiainam-pirenena intsony ny fahaleovantena izay ny matimatesan'ireo malagasy tia tanindrazana fahiny ho fanafana any Madagasikara teo ambany zogan'ny Frantsay ho ny mpandalina ny fomban-drazana. Mbola miseho amin'ny endriny maro amin'izao fotoana izay fanjanahana amin'ny endriny vaovao izay hany ka mihamanitra anjakan'ny korotana sy miembotra hatrany Madagasikara. Hatreto ho anay mpandalina ny fomban-drazana ho antsika malagasy manontolo mihitsy dia mbola tsy misy aloha zany fahaleovantena zany tao anatin'izay 14 taona nakalazaina foana zany zany hoe ity Madagasikara ity mbola tsisy tanany lamina teto aloha dia resaka fahaleovantena amina inona zany tsika rehetrarehetra tsy mandrarakory ny mpandalina fomban-drazana hoe aza ankalazaina ilay izy tsy miteny ihany koa aza atao makotrokotroka fa ilay foto-kevitra no tsara apetraka tsara mijoro eo ambonina inona aloha tsika malagasy ka raha ohatra sika resaka mikasika an'izany fahaleovantena zany lafa ny ekonomika aloha ngamba voalohany indrindra zay ngamba no hitatsika azo hitarafana tsotra indrindra zany hoe fahaleovantena zany tsy mahaleo tena aloha tsika voalohany indrindra lafa ny sosialy mahaleo tena amin'iny tsika ampahafiry ny malagasy ny mbola mangataka lafa ny sosialy zay resaka zay lafa ny ara-pahasalamana mahaleo tena amina inona tsika fanafody ampiasain'ny malagasy ve vita gasy daholo sa afarana any andafy afarana any mivahiny. Rafitra nolovaina tamin'ny mpanjanaka hoy izy no misy eto amin'ny firenena antony mahatonga ny korotana sy savorovoro izay matety pitranga tao aorian'ireny fifidianana ny fanesy teto amintsika ireny. Mazava ho azy raha miteraka korotana foana teto amin'ity firenena ity zany resaka fifidianana zany satria tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy fa safidin'olombelona tsisy ny azotsika omena tsiny na mpitondra na vahoaka na ataotsika hoe ireo olom-boafidy rehetra ireo satria izay ny rafitra nolovaintsika tamin'ny mpanjanaka tsy niverina tamin'ilay mamalagasy isika fa nandova ny rafitra fanjanahantany mazava ho azy arak'izay raha mesy miasimbitsika azagaga raha tonga amin'ny teninao teo mety hiteraka korotana ilay izy tsy afaka ny anambara zavatra betsaka mikasaka ny toy fiainana ho izay mpandala ny fomban-drazana fa kosa mametraka hoe raha ohatra tiatsika ilamina ny fiainantsika malagasy dia andeotsika iverina amin'ilay fomban-drazana iverina amin'ilay zavatra napetraka ny razana dia ilay sotoavina malagasy ny petrahan'ilay resaka fifankatiavana fifanajana fa indrindraindrindra fifampitsonjovana. Amin'izao 12 andro mialohan'ny fankalazana ny fetiny fa 14 taona niverena ny fahaleovantena ny malagasy izao entanina ny malagasy rehetra anofahofa ny sainam-pirenena izay nitoloman'ireo malagasy fahiny ho fanafana ny Madagasikara teo ambany fanjanahan'ny Frantsay ho hiatrany ny mpandalina ny fomban-drazana tahaka izany ihany koa ny amerenana indray ny asom-piandrianam-pirenena sy ny soatoavina malagasy. Falafim-baovao hafa kosa indray tsy ampy ny fampafantarana ny zon'ny ankizy amin'ny akabeny antony mampanano sarotra ny fanazana izany eto Madagasikara angoatra izany tsy mbola tafapetraka ihany koa ny politika nasionaly ho an'ny fiarovana ny zon'ny ankizy izay ilaina fanamafisana amin'ny fanentanana izany amin'ny akabeny tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny zo fototry ny zaza malagasy toy ny zo hianatra raha ny zava-misy eto an-toerana fanadidina mikasika izay ary. Sakana amin'ny fanomezana lanja ny zon'ny ankizy ny tsy fahafantarana izany na ho an'ireo ray aman-drenina eny anivon'ny fiarahamonina tsy ampy ary ilaina fanamafisana izay fampianarana ny zon'ny ankizy izay ho an'ny tsirairay 50 isanjaton'ny malagasy no ankizy saingy ny zava-misy hatreto tsy mbola voahaja ny zo fototra na ho an'ny eto andrenivohitra izany na any amin'ny tontolo ambanivohitra
tsy afaka miaro olona anankiray zany ianao raha tsy fantatrao aloha zany le hoe ina le zoany zay ny zavatra tena hita zany any amin'ny fiarahamonina aloha zany a dia lasa tsy voaza le zoany ankizy satria na ny ankizy raha tsy mahafantatra hoe inona le zoany karazana zo be dehibe ireny zany tsy fantatry ny ankizy ao koa ny ray aman-dreny ny eo amin'le resaka ataontsika hoe éducation parentale na ny hoe fianarana ho ray aman-dreny tsy tongatonga ho azy zany le lasa ray aman-dreny fa tsy mbola nipetraka teto amintsika teto Madagasikara zay resaka hoe éducation parentale zay ary zay tena anisany ezaka ngeza be zay tena mila ho atao zany a dia ny fampianarana hoe inona no andraikitrao amin'ny maha ray aman-dreny anao satria rehefa avy eo ianao anana zanaka dia inona ary no adidinao a manoloana ny zanakao io a amin'ny mahakizy anazy zany. Mbola andrasana manoloana izany politika nasionaly ho fiarovana ny zony ankizy. Mandra-piandry izany ireo fikambanana tsy miankina izay mihay ireo zaza sahirana eny amin'ny fiarahamonina no miezaka mampahafantatra ireo laharam-pahamehana amin'izany. Ao anatin'ny sekoly dia ampahafantarina an'izy ireo manana koro moral ny ankizy voizina amin'izy ireo hatrany fa mananjo ny ankizy mananjo maromaro zany amin'ny fisiny eto ambonin'ny tany tsy voatery hoe isedra ny mafy foana zany ny ankizy mandritra ny mahafaza zany zay fa mananjo isan-karazana izy dia ampahafantarina azy ireo zay zoany zay mba ahafahan'izy ireo zany miaro tena ihany koa sy ahafahan'izy ireo mivoy an'izay eo amin'ny tontolo rehetra izay misy azy ireo na zo fototra ho an'ny ankizy ny hianatra sy sakafo ary manana trano fonenana ara-dalàna. Ilaina ny fanamafisana izany indrindra amin'izao volana jona fankalazana ny iray volany ankizy izao. Izany mamahana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mamy fotoananao aoriana dokam-barotra fohy. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Chafuza kwa minea, acharova kuwakai, tiki tiki vo mandenga, masuandu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Tavavena sady ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamehana ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy vao mikasika izay nozony ankizy izay hatrany no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao. Mihisatra ny fisitrahany ankizy manana fahasembanana ny fanabeazana mifanaraka amin'ny zony eto Madagasikara. Anton'izany ny fanilikiliana atao azy ireny no ny fahasarotana ny teny ampiasaina fa indrindra ny tsy fampiny sekoly natao andray azy ireny fanadadiana mikasika izay entiny tsiaro rasoarvelo. Mbola maro amin'izao fotoana izao ny ankizy manana fahasembanana tsy tafiditra any an-tsekoly no ny fanilikiliana atao azy ireny indrindra ny ankizy marenina. Betsaka ny mpanabe sahirana mampiasa ny teny ampianarana azy ireny ka manda andray azy. Antony iray tokony ampiroboroboana ny fanabeazana mampiaty eto Madagasikara izany hoy eo anivy ny akama na ny akany ny marenina. Maro dia maro ny faniliana indrindra fa ny ankizy marenina dia tena isan'ny voailika tokoa eny anivony sekoly satria maro be ny mpanabe no manda ny ampianatra azy ireo satria sahirana amin'ilay teny entina mampianatra azy. Ny ady sisika efa natao anisany atao zany dia ny fampiroboroboana ny fampetiana. Maro ihany ireo
mpiaramiambonantoka izay misehatra amin'ny fanabeazana mampiaty mampiditra tsikelikely an'izay na izany aza voafetra le izy fa efa misy dingana atao mba hampienana an'izay faniliana zay enenevon'ny fiarahamony ny aniakamandray zany zao dia ny ankizy manodidina eto no entanina hiaty mba ireo ndray no hanaparitaka any amin'ny fiarahamonina hoe tsy tokony hanilika ny marenina isika. Mbola vitsy ihany koa hatreto ny sekoly natokana andray azy ireo eto Madagasikara raha ny fanadihadiana hatrany tsy ampy andraisana ireo ankizy. Ny sekolin'ny marenina misy eto Madagasikara dia misy eo amin'ny anankivalo eo izy. Eto Antananarivo misy anankiroa. Ny Akamaso Sansety dia ny eny Talatamaty. Koatr'izay ny Oatsirabe, ny any Amborodava, ny any Fianaratsoa, ny any Toamasina, ny any Mahajanga ary ny any Antsaranana. Hitatsika amin'izany fa raha resaka fotodrafitrasa dia mbola vitsy dia vitsy tsy mahasehaka raha ny Antotanisa eto Antananarivo fotsiny dia manodidina ny 2 alina eo ny isan'ny ankizy mareny eto amin'ny faritany Antananarivo taloha fa ny mpianatra eto amin'ny Akama ny efa nandalo teto amin'ny Akama mbola vo 700 no ao ana 700 zafady 700 no ao anaty registre. Ny tiako tenenina amin'izay mbola maro dia maro ny ankizy no tsy tafiditra an-tsekoly raha ny ankizy marenina manokana no asianteny eto Antananarivo. Torak'izany koa ny amin'ireo faritra izay voalaza teo reo zany hoe mbola ezaka be ny ampitombona ny fotodrafitrasa ahafahan'ny ankizy misitraka an'izay zo hibe zo hianatra izay. Tompon'andraikitra feno amin'ny fiantsoroana ny zanany hiditra ny sekoly ny iray aman-dreny ho hiatrany ny fanazavana. Ankilany andrasana ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fampitombona ny fotodrafitrasa ho an'ireny ankizy manana fahasembanana ireny. Ny tomboisa ireo tanora malagasy ny safidy ny lailam-piofanana fitantanana sy lalam-barotra na ny gestion et marketing rehefa tonga eny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony eto Madagasikara ireny. Olana goavana nefa tsy fampiny tolotrasa noho ny famarony ireo tanora misehatra amin'izany. Tsy nisy na tsy ampy ihany koa ny tosika arabola avy amin'ny fanjakana hoentiny ireo tanora mampivelatra ny tetikasany. Christian Dimby. Maro amin'ireo tanora malagasy mandrato fianarana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony eto Madagasikara amin'izao fotoana no misafidy ny lalam-piofanana fitantanana sy lalam-barotra na ny gestion et marketing raha ny nambaran'ny tale général ny université tsy miankina iray. Tafakatra hatrany amin'ny 700 ireo no misafidy ity lalam-piofanana ity raha toa ka manodidina ny 500 kosa izany ho an'ireo lalam-piofanana hafa. Olana mateti-pitranga nefa ny tsy fampiny tolotra arak'asa fa eo ihany koa ny tsy fananan'ireo tanora tsaiky efa amatonany maro izay takiny ireo mpampiasa. Le eo amin'ilay offre amin'ilay izy mihitsy ny zany hoe vitsy fa raha mpianatra be da be misy manana expérience koa fa tsy mahita hoe mety amin'izay. Ie tena tamin'ny voalohany nanao an'izany hoe be da be manao gestion dia hoe kivy saotra izany fa avy eo jerena ny expérience ny tena jerena an'ilay izy dia samy manana ny expérience io dia arakaraka ny satria samy manana ny ankizy samy manana toe-tsainy ny ankizy misy hoe tena variana amin'ny teknôlôjia saotra izany ohatran'izany daholo fa raha tena vonona hianatra izy tokony hoe tsy resin'ny rehetra izany fa tokony samy manana fahaizany daholo. Ny hitako hoe ny lesika zao mbola tsy matitra zany le entrepreneuriat le tanora kanefa ny amin'izao efa maro ny tanora misehatra anatin'ny sehatra io. Izay mihitsy moa ny teneniko teo hoe le resaka karama ny olona ny mpianatra izay navita fianarana dia aleo ny manao ny asany any ivelany satria raha resaka le karama mihitsy le izy any tsaratsara ny karama noho ny eto amintsika. Angoatra io tojo fahasahiranana ihany koa ireo tanora mpandraraha malagasy indrindra ireo vao nivoaka tamin'ity lalam-piofanana fitantanana sy lalam-barotra ity noho ny tsy fisiany tosika arabola sy ny hoenti-manana anatanterahana an-tetikasa hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny université tsy miankina iray. Voalohany aloha le resaka fitantanana dia
maromaro izy ireo ny teanana orinasa hitatana ny azy manokana rehefa rahatr'izay vita ny fianarany dia misy koa ny te hiasa amin'ireny orinasa lehibe ireny. Ny lesika aloha dia eo amin'ny resaka famatiam-bola, io zany no sarotra be indrindra ho an'ireo tanora vao mivelona ny ahazo an'le famatiam-bola satria mila antoka izy io. Azo antoka aloha azoko lazaina fa mahasahany izy rehefa mivoaka vita ny fianarany tena vita tokoa, fa zay ny tena olany eo amin'le fitadiavana findramam-bola. Manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ary manana finiavana te hivoatra bebe kokoa amin'ny sehatry ny fandrarana nefa ny tanora malagasy. Entanina araka izany ny mpitondra fanjakana, ireo mpamatsy vola sy ireo mpisehatra amin'izany mba hifarimbo-tanana amin'izay fampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara izay. Fa iray amin'ireo distrika manan-karena ireo karazana voly fanondrana ny distrikan'ny Vohipeno amin'ny Foko Antehony Inzy. Izay isan'izany ny lavanilina sy ny kafe fa indrindra ny fambolena poavra. Tsy mifanaraka amin'izany ankilany ny fampandrosoana misy any an-toerana mananosarotra ny fitadiavana ny lalam-barotra ho an'ireo vokatra ireo noho ny olana amin'ny resaka lalana. Ankoatr'izany ny fampianarana sy ny fanabeazana ny fiarahamonina tanjona ho an'ny zanaky Antehony manoloana izany. Ny afahana manampy ity distrika ity izay manana lanjany ara-toekarena. Fanampanazavana mikasika izay ary. Ny anisan'ny rifesina an'izay moa zany dia resaka fanabeazana moa zany jerena tsara hoe matafita olona manana diplôma maro be ny zanaka Antehony, dia jerena ihany koa hoe hatray zareo tetikasa fanamboaran-dalana, fanamboaran' tetezana, anahoana ny fijerenany zany activité génératrice de revenu zany hoe zavatra iveloman'le olo misy zany mba hoe manaraka ny amin'izao fanotontolona misy ankehitriny zao. Izay zany mahatonga ny hoe fiangaviana fanentanana andreo ny olona rehetra zany zay zanaka Antehony rehetra mba hijery an'izany tanindrazana izany, satria iay monko zany dia manana ny tanàna ny vina iaby zay 13 tanàna io ary manana ny tragnobe, samy manana ny tragnobe ny cuirany aby. Ho any Antsirabe indray tsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity, nanao fitarainana ireo mpivarotra amoron-dalana manamorona ny fariany Andranomaimbo amin'ny ao Antsirabe. Fitarainana mahakasika ny fanalany komina azy ireo eo amin'ny toerana io izay misy fanavakavahana sy tombo sy ala ho ireo mpivarotra tsy manaiky araka izany izy ireo. Raha tsy esorina avokoa ireo rehetra mpivarotra amoron-dalana. Andrinirina Andria Miarsono mitaritra antsika ny andidin'izay. Tondra fitarainana mahakasika ny didim-pitondrana izay nivoaka teo anivon'ny komina Ambonivohitra Antsirabe amin'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ireto mpivarotra eto amin'ny manamorona ny fariana Andranomaimbo eto Antsirabe ireto. Raha ny fanadihadiana nataonay mpanao gazety tetỳ an-toerana dia manaiky ny fandaminana izy ireo fa tsy tokony hisy kosa ny fanavakavahana hoy ireto mpivarotra ireto fa tokony miaraka miala daholo rehefa mpivarotra amoron-dalana rehetra ka mibahana ny arabe sy ny fandehanan'ireo mpandeha. Zavatra mba mampalahelo fanaovana kilabon'le mpivarotra etỳ amin'ny sisin-dalana. Marina tsy hoe afaka ninapotaka na hoe tahaka izany zahay mamatoa zay mikafiritra ety zany dia ny sokafa amin'ny vavanay ny androany nisy fitenehana tamin'ny voalohany miala ianareo rapitso dia nakasanay nefa ny nohon'le hoe nkipo tsy mba lamosina voatery zay tsy maintsy mikafiry ety. Ninona toe-javatra mitranga ny antony dia zao misy apahany esorina ao amin'le toerana moa misy tsy esorina ka noho izany zavatra any zavatra mba mampalahelo any zay tsy mandahan'le hoe fa asa mpanamboarana tsy mandahany io zay na ny kely ary afaka miala zahay fa kosa mba zavatra mampalahelo anay sy zavatra takinay zany rehefa miala zahay dia tokony hiala dolodolo mihitsy zany fa tsy asiana couleur le izy. Rehefa miala tompoko dia miara-miala dolodolo na iza fa tsy asiana tombo sy ala. Ny sasany ve mahay mihinana dia zay ahoana moa zany miankina aminay mba mampalahelo any zany ary marary ny fonay. Raha metezi nareo amin'ny toerana raha aminareo ngamba niaran'izany zavatra mba malahelo nareo. Rehefa diso tsirary le izy dia voatery zay nanantona anareo fa dia akinina amin'ireo ambaratonga isa-tsokajy le izy. Rehefa miala zany ny avaratra
dia mangataka ihany koa zay mba hiala dolodolo ny rehetrarehetra any atsimo ny avaratra rehetrarehetra misy apahany esorona amin'ny avaratra misy apahany tsy esorona. Maro amin'ireto mpivarotra manamorona ny farianan-dranomaimby eto ireto no efa ntaonany maro no nivarotra tetỳ amoron-dalana. Ao ireo efa nahazo azy taona ary ireny kiraro tota sy brokatera ireny no tena amidin'izy ireo eto. Tsy misy ny asa hafa afaka atao hoy ireto farany ary tsy misy toerana voatokana afaka hivarotana ihany koa. Noho ny fiakarany vidim-pianana izay zaka itsony anefa dia voatery tsy maintsy mivarotra tetỳ amoron-dalana tetỳ izy ireo ahafahany ankohonana amin'ny sakafo. Tena efa tsy voaisatsoa fa efa tena mbola tany ngamba efa tany raha minimum ngamba trako hoe any amin'ny folo taona tany na mihoatra an'izay mihoatra minimum zay zao nefa dia marina lazaina aminareo fa raha izao entana izao ne zay tsy afaka ny hoe nday bata entana tsony na hoe andeha hitarika posina salvan'izany fa zao hoe ny entanay dia iomba zany azo to ka zay mba hitarainanay aminareo to. Eo amin'ny efapolo taona mahery eo varotako tetỳ amoron-dalana tetỳ betsaka ny tifisina moa ny tena tsy mahay hoe aloha ranga melabela tetỳ amoron-dalana ety tady ety zany zao dia efa tsy eritseritra tsony satria efa tena hafahafa ny fandrihany ety efa vidividimy manam-bola daholo zany le toerana dia lasa manam-bola dia efa ianao le tsy manana zany tsy mahavidy an'le toerana dia tsy maintsy hoe mitady toerana hafa indray raha ohatra azo mahita mahita tsy mahita moa dia efa tsy hay mbola fipetana fa mbola mandeha mifandehana. Araka izany dia manaiky ny fandaminana izay petraka ny komina Ambonivohitra Tsirabe ireto mpivarotra amoron-dalana eto amin'ny manoloana ny farianan-dranomaimby eto ireto fa saingy kosa manohitra tanteraka ny fanavakavahana sy ny tombosiala izay atao amin'izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray Israeliana miisa 4 izay natao takalonaina tao Hamas no avitra soamantsara nandritra ny opération commando natao tany an-toerana natao avon'ny bande de Gaza raha ny fanambarana nataony tafika Israeliana omaly. Mahavelom-bolo ireo fianakavian'ireo natao takalonaina ny fahitana izao fanafahana ny havan'izy ireo izao saingy takin'izy ireo kosa ny ametrahan'ny fanjakana Israeliana fifanarana ampitsarina ny ady. Ankilany tafiakatra 700 ireo maty ary manodidina ny 700 ireo naratra vokatra ity etsikara miaramila nataony tafika Israeliana ity. Dezay ankoatra tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV eo amin'ity alina ity isaraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoana anao amin'ny rapitsindray hevelo matsopoka. Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Mi Vava. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.